Miarabantsika rehetrarehetra ny tokantrano tsirairay avy any. Misaotra anao zay mpanaraka eto mbola mijanona eto amin'ny Ako Info. Ny zavatra ho resako androany somary hafa kely mihitsy, izany hoe fizarana zavatra niainako no ho resahako aminareo androany. Ao anatin'ny resaka spiritualité ara-panahy tanteraka izy ity fa tsy misy resaka zavatra hafa ary niainako tamin'ny fiainako tiako izy ity ho zarainareo ary ho aparitaka anareo satria afaka anampy anao, ampiovany fiainanao, ampiovany fomba fiainanao, ampiovany tontolon'andronao, ampiovany fomba fisainanao. Araka ampianariko anareo foana mantsy matetika hoe sika olombelona dia manana double ao anatin'ny univers. Double cosmique ny fiantsonana azy io. Ny vatantenantsika ity ty enveloppe corporelle ty instrument ampiasaina, zany hoe mortel izy ity, le âme, le tena maizy atsika ao anatitsika no tena maha olona atsika, zany hoe le âme, le fanahy ao anatitsika, iny immortel. Iny tsy miova iny fa ny anaranao ihany no mitondra n'iny n'aiza n'aiza toerana alehanao, saingy raha ohatra ka mbola iverina iaina indray ilay âme qui est immortel dia afaka mitondra anarana hafa, zany hoe ny mahanao anao dia anao tokana, tsy misy miova, tsy mienana, tsy mitombo, fa afaka mampiasa enveloppe corporelle samihafa sy anarana fizika terrestre samihafa fotsiny ilay izy. Ka ny zavatra hozaraiko aminareo hoe dia resaka an'izay double cosmique zay. Betsaka be mantsy ny olona mieritreritra hoe ao anatin'ilay resaka spirituel ara-panahy dia misy ny teny hoe tsy mahafantatra resaka ara-panahy ianao fa aza mitsabatsabaka amin'izany. Betsaka be ny endoctrine ny ainatsika, nampianarinantsika dia betsaka ny lalana diso na rahana, na zany anatin'ny resaka finoana, na zany anatin'ny resaka ara-panahy. Ny sasany mieritreritra hoe resaka ara-panahy zany dia afaka hoe iantso fanahin'olona maty ianao dia ampy zay, andeha manipule hazo anao na tapakazo anao dia mety zay, na ivavaka anao iantso any Jesosy dia mamaly anao iny dia ampy zay, na andeha ivavaka anay iantso any Allah anao dia mamaly anao izy dia ampy anao zay. Ny atao hoe ara-panahy dia tsy araka n'ilay nampianarinantsika. Aoka aloha alohan'ny anombohako anazy fantatra antsika hoe ny resaka ara-panahy niditra to Madagasikara, resaka finoana niditra to Madagasikara dia efa niova nampidiriny vahiny izay nanjanaka atsika. Oka ho fantatra atsika fa ny nanjanaka atsika talohan'ny Européenne dia ny Arabo sy ny Jiosy. Ny Arabo sy ny Jiosy napiditra ny resaka ara-panahiny sy ny resaka finoany. Nanaraka anazy ny Européenne, tsy ivalapatra be amin'izay zavatra zay satria fa aferiko ombenombeny iny. Ka ny fampianarana nampidiriny reny no niditra tao an-tsaintsika, ka zay no nampiasaintsika na hahatonga atsika miditra ao anatin'ny ara-panahy, mahatonga atsika miditra ao anatin'ny ara-pinoana, ka iny no mamelona ny fiainantsika sy mamelona ny eritreritra atsika sy ny zavatra ho avy amin'ny vatantsika. Ny ara-panahy dia vatanao, ianao zay mijery anahy io no tena tompony. Zany hoe ianao zay mijery anahy io no tompony script, ny tompony no réalisateur ny tantara-piainanao na ny filmanao na ny bokim-piainanao. Ianao tompony bokim-piainana io afaka manova ny fiainanao, ny hoafinao rapitso, ianao irery antsy, zany hoe miaraka amin'ilay énergie ny double cosmique anao ao anatin'ny univers no afahanao manova an'izay zavatra zay. Hiditra lalindalina amin'ny le zavatra nanjoana amin'izay mba ahafantaranareo ny zavatra niainako, zaraiko aminareo zay mpanaraka anahy eto, afaka baritaka anareo le izy anaporofoako anareo hoe manana ny double atsika isika ao anatin'ny univers. Tamin'ny mardi le 20 voany accident ny tenako, voany accident dia nivadika ny tongotra havia, zany hoe rotule iny nivadika ry afara dia azo atao hoe tapaka tanteraka le tongotra, tapaka le tongotra. Rehefa tapaka le tongotra dia
niantso pompier de tonga pompier SAMU docteur eo amy telo camion eo ny tonga tapaka le tongotra simba le tendon lay mitazona an'ilay rotule de lay rotule mipodiadia mivezivezy ao anatiny hoditra vadika tany ary aoriana aloha izy dia tazomiko mandrapitongavan'ilay pompier nandeha ny accident de taoko hoe au tout début aloha zany de mafana le izy de mbola tsy de heninao tsara de rehefa mandroso le izy satria tazomina eo le rotule tazominy tanako avy am'izay mba tsy latsaka dia farany zany tsy tanty tsony le fararizan'le izy le douleur de naniraka ny zanako niantso ny papany de vao tonga papa satria matetika mantsy manana tendance misangisangy zay de matetika rehefa misy zavatra sérieux de ohatrany lasa sangisangy amy zareo fa vao tonga izy zany de hitan'ilay tongotra hoe tena afaka ataonao ohatran'izao tena tsy eo tsony le tongotra de le rotulenao iny tazominao ohatrany mitazona mofo baolina ao anatin'ny tanana de tonga de niantso aingana ny pompier izy dia tonga ny pompier au bout de 2 minutes tonga ny pompier de vao hitan'le pompier le izy de c'était très très dangereux tsisy azon'ny pompier atao zany de tonga de niantso docteur niantso SAMU de tonga ny SAMU tonga ny docteur camion anakiroa zany hoe camion anankitelo ny tonga teo andeha hitsabo an'le tongotra de somary gagaga kely aho hoe aninona daholo reto olona reto eo amin'ny dokotera efa ho folo miampy an'ilay pompier telo angamba na efatra zareo iny zany ohatrany hoe nisy fety tato trano teo daholo de miresadresaka de manao zay tiany atao eo de tonga de miaraka manao méditation miaraka amiko ary zavatra nahagaga tsy mahafantatra ny anarako ireo olona tonga teo reo no tsy mahafantatra hoe manao méditation no manao yoga fa de tonga fotsiny zareo de misy nahafantatra hoe ndao tsika anao yoga ohatran'le anao respiration ohatran'ny fataonao rehefa le manao yoga somary gaga kely tam'izay anankiray moa de niantso ny anarako nefa tsy nisy nahafantatra ny petit nom comme reo fa rehefa niesefandry zareo zany hoe averina le rotule de napatorina anatin'ny anesthésie napatorina anatin'le anesthésie gaz de rehefa natory teo anatin'le fampatorina voalohany aloha natao anankitelo lay gaz fampatorina voalohany dia tonga tany amin'ny toerana anankiray ty zany tena important be ao anatin'le izy dia nandalo voyage astral no nandalo mort imminente tao anatin'le fampatorina voalohany de voyage astral no niainako zany hoe nandeha tany amin'ny toerana anankiray tsy lay tunnel resan'olona hoe rehefa andeha voyage mort imminente ianao de mandalo tunnel lava be de fotsy be daholo ny ao non ça n'a rien à voir rehefa tonga tao am'le toerana de misy vavahady sokatra le vavahady de misy couleur coloré be mihitsy ny ao de nisy juste couleur ny interpellé ana le couleur de couleur manga be mahafinaritra be le izy de rehefa nandeha nandroso de nisy boky ngeda be ao de le boky navadika na misy karazana olona ohatra atsika zao fa zany hoe tsy mitovy vatana amitsika ohatrany hoe géant le izy par rapport amitsika dia navadika le boky de tokony vakiko le boky zany tokony vakiko le izy fa tsy haiko mamaky an'le izy de donc rehefa tsy haiko mamaky an'le izy de navadika indray dia tafaverina am'ilay toerana nanao reculer daholo zany a ralenti ilay fiainako ilay zavatra miaraka am'le boky nisokafana de verina ralenti de ny zavatra henoko tam'le zany voakan'le sommeil clinique raha zay ny azoko iantsona anazy dia lasa miverina ralenti daholo rehetrarehetra de ny feon'ny zanako miteny zavatra de le resaka nyreny dokotera pompier dia le zavatra resandry zareo zany miverina inefatra ny zanako de misy dokotera miteny zavatra de averiny indroa le izy ny anankiray miteny zavatra hoe manova respiration ohatran'ry anao manao yoga sy ny tariny de miteny intelo de ohatran'izay donc ireny zavatra reny zany tokony no tahiriziko hoe zany anankiray zany miteny inefatra zany anankiray zany miteny intelo de voilà rehefa tafaverina amin'ny vatako dia
tsy tafaverina le rotule zany hoe le tongotra zany tsy tafaverina satria hitanareo rehefa hoe tapaka le tongotra de misy any karazan'olona reny hoe tonga de atao tampoka ohatran'izao de miverina am'le izy tsy tafaverina le izy de rehefa verina amin'ny vatako de hitako hoe henoko daholo zany hoe mbola tsy tafaverina de nanontaniana hoe comment vous sentez-vous tsy ampanao hoe tafaverina le tongotra de jerevako le tongotra de non mbola piran'le douleur teo le izy de donc miandro kely indray zany dia asina patorina toranina indray anao d'ici 5-10 minutes de mafy loatra le douleur de nasina calmante aty amin'ny orona de nasina calmante aty amin'ny tanana de nasina patorina indray au bout de 8 minutes angambany iny de rehefa le au bout d'une minute de tavizay no ny ainako an'ilay mort imminente zany hoe ambony be loatra le dozin'le anesthésie natao tamiko dia ny vatako eo ambonin'ilay canapé anankiray de le amako etsy ambony etsy zany hoe mahita ny anaovana ny vatako eo de mahita n'le olona miresaka etsy amin'ny terasy sy maheno ny zavatra resahany zanako atsy ambadika atsy ambony loatra lay anesthésie ka hitako zany le panika ny ainan'le olona teo hoe ny secoué anao hoe réveille-toi de hitako sy henoko daholo le feo hoe miantso ny anarako ka olona raha olona tsy manana intimité amiko tsy mahafantatra an'izay anarana zay miantso ny anarako de henoko tsara le olona nyteny hoe nataonao ambony loatra le dose le anesthésie de donc tafiditra tao amin'ny coma de tonga de nentina tamin'ny ambulance non pompier de nentina tany amin'ny dokotera nentina tany amin'ny hôpitaly de tany zay vao tafo zany hoe tao anatin'ilay reo zavatra reo zany misy zavatra important be ao anatin'ilay zavatra ny ainako tao anatin'ilay deuxième sommeil clinique sy réveil clinique zany hoe réveil clinique aloha tsy nisy fa hoazavaiko izy hoe fomba manahoana nahafantarako sy nahaizako ny zavatra mikasika an'izany rehefa tonga tany amin'ny hôpitaly de notoranina fanoteliny indray dia naverina lay tongotra de taferina de nanana hitanareo le douleur le mampitsikitsiky le mampiome marary le izy fa lay douleur le mampiome kely reny ohatran'ireny zany tsy apako rehefa taferina le zavatra fa sindrina vy voilà mba tsy hetsika alohany anaovana opération le izy satria le tendon tena tapaka simba de mba tsy etsehany andehandehana le rotule zany de nasina plâtre vy aloha mba tsy etsiketsika le izy de donc rehefa tany amin'ny hôpitaly dia nanao méditation satria naiza toerana alehako za tsy maintsy méditer tsy maintsy manao méditation satria mba afantarako hoe inona le anton'ilay accident de inona sy inona rehefa nanao méditation de tafiditra tsara ao anaty lalina tao anatin'le méditation dia nanao voyage astral de tafiresaka amin'ny double cosmique mba afantatra an'le resaka inona le accident de inona le boky voilà le boky sy le couleur mantsy tena ny interpellé anao dia le double cosmique no nandefa onde par télépathie taty amiko hoe contact Jérémie io Jérémie io namako akaiky izany efa professeur efa ambony be mihitsy ny raha resaka spirituel ambony be mihitsy ny azy mahafantatra izy zany satria ny azy efa tsy anatin'ny méditation izy de afaka manao manipule zavatra be da be tena efa manana connaissance efa connecté amin'ny univers izy dia efa tonga tafiverina tsara ny aina dia zavatra nangatako voalohany aloha ny telefonako de donc niantso an'ilay Jérémie donc Jérémie tu as manana message amiko anao menao amiko za tsy teny ninina aminao hoe inona le message fa zavatra teneniko anao fotsiny hoe za ty amin'ny hôpitaly de zay de miandro ny valiteny avy any aminao de nandrasako lay message ny Jérémie et donc au bout de une heure angamba na tsy haiko tany hoany angamba Jérémie nandefa message vocal tsy niresaka tamin'le Jérémie hoe
nanao voyage astral de nisy boky tany de nisy couleur ohatran'izao. Tsy niresahako mihitsy zany fa i Jérémie no niresaka amiko hoe ny fiainana rehetrarehetra lay double cosmique anao mangataka hanana connexion aminao concrètement si connexion quotidiennement. Ny fiainanao dia misoratra ao anatin'ilay boky izay antsoina hoe anala akashique. Io anala akashique io ny antsoina hoe bokim-piainantsika. Eto ny tena intéressant kokoa, tena sokafo tsara ny sofina de sokafo tsara mihitsy ny saina dia tahirizo tsara ty vidéo ty. Fiainantsika de misoratra ao anatiny anala akashique. Tafiditra ao anatiny anala akashique ianao dia afaka ovainao ny fituranao, afaka ovainao ny zavatra mikasika ny fiainanao, ny dette karmique izay mahatonga anao manao mitourner en boucle ny fiainanao. Hoe tsy mandroso anao amin'ny état spirituel anao, tsy mandroso anao amin'ny état personnel anao na professionnel. De donc nazavain'le Jérémie tao anatin'ilay boky. Ohatran'izao ny fomba fanokafana an'ilay boky. Misy vavahady, miditra vavahady ianao izy fa violet ny anaran'le lokon'ilay vavahady. Ka zany couleur ny interpellé anao tao anatin'ilay toerana cosmique anisy dia bleu, zany hoe indigo lay couleurany ka mitovy tsy mifanalavitra ny couleurany violet sy ny indigo satria couleurana glande pinéale izy io. Lay glande pinéale troisième œil ity de indigo ny couleurany. Ka couleurany vavahady zany no hitako ny interpellé anao tao anatin'ilay voyage astral tany amin'ilay endroit cosmique nandehanako dia lay boky lay naseho anao lay atao hoe boky anala akashique. Zany hoe ny fomba famakinao an'ilay boky dia misy karazan'olona be da be manodidina anao eo miresaka. Dia nohy tsara sy visualisena tsara lay feo avoakan'ilay olona fa am'ireny zavatra resan'ireny olona reny lay zavatra le blocage misy amin'ny fiainanao le tokony ovainao. Dia ny diniko tsara ny zanako nisy monde resany zanako niverina inefatra ralenti. Le dokotera anankiray miteny zavatra miverina indroa en ralenti dia mitovitovitra an'izay zany hoe lay chiffre ny resan'ireny olona reny tokony nojerevako tao anatin'ilay boky anala akashique hoe amin'ity boky anankiray ity amin'ny chapitre anankiray ity numéro 4 ohatra de zao ny blocage misy anao eto, zao ny blocage misy anao eto ka manana lalana manova an'iny mba ialan'ilay dette karmique amin'ny fiainako, afahako manova ny fiainako amin'ny futur. Dia ankoatran'izay tao anatin'ilay fotoana nisy an'ilay accident dia fotoana nahafahako niditra zany hoe natao voulu exprès ihany le izy mba nahafahako nahazo an'ilay message ny double cosmique nanoro anahy n'ilay boky anala akashique afahako manova n'ilay dette karmique sy lay fiainako ho an'ny rahampitso. Zany hoe nanoro anao hoe ny tena fiainana de tsy lay rahampitso fa ny anio. Teo natonga anao hoe tsy nisy lay temps ny ainako tamin'ilay réveil clinique fanindroany satria nifafana ny mémoirako nifafana ny rehetrarehetra tsy nisy zany ny zavatra ny ainako talohany tamin'ny taorinan'ilay fifoazako tamin'ilay réveil clinique voalohany satria nitoranana fanindroany fa nifafana teo ary zay natonga anahy tafiditra tao anatin'ny coma noentina tany anatin'ny tonga tany amin'ny hôpital zay vao tafo. Zany hoe mba hanoroana sy ampianarana anao hoe fiainana dia zao ici et maintenant c'est maintenant le présent tena fiainana. Ka io fiainana présent io afaka anovanao anatsaratsarana kokoa ny fiainanao ho rahampitso. Ka ny tiako hitongavana am'le izy. Ny tiako hitongavana am'le izy dia ianao, izaho, ianao, isika rehetra dia afaka manova ny fiainatsika. Isika rehetra reo no tompo ny fiainatsika. Nampianarina zavatra diso isika mba tsy anoanatsika connexion amin'ny moi intérieurtsika zany hoe mba tsy ananatsika confiance en soi.
nampianarina zavatra disotsika, nampianarina finonatsika, nampianarina nomena zanahary izay tsy tokony ho arahantsika isika mba tsy hananatsika le connexion am'ilay double cosmique atsika sy am'ilay amatsika. Nefa sika de betsaka be ny zavatra manova ny fiainatsika amin'ny anatin'ity univers iainatsika ity. Dia anaporofoako anao hoe manana double cosmique isika ao anatin'ny univers. Ny tongotra koa tapaka nasiana plâtre vy. Ny rotule mivezivezy, zany hoe mi-se balader ao anatiny ao satria tsisy tsony lay zavatra, lay ozatra mitazona anazy tapaka. De donc tokony anao opération za raha pitso. Nefa za io hitanareo eto manao vidéo ho anareo. Ny aty aminay tsy afaka mamoaka olona tafiditra hôpitaly andro dimanche satria le médecin chef mandeha manao ny week-end ihany de tsy maintsy amin'ny jour ouvrable foana zay anao zay vao afaka mivoaka. Saingy zay eto. Ny tiako tenenina am'izay, niditra tao anatin'ilay nanao méditation de niditra tao anatin'ilay anala akashique. Mémorisez-vako tsara lay chiffre eniko tenenin'le olona namodidina anahy teo satria reny olona reny dia olona âme nanao contrat d'âme tamiko fa ny se matérialiser nampiasa vatana fizika mba hanampy anahy andeha hiditra anatin'ilay anala akashique, niditra anatin'ilay voyage astral. Ireny olona ireny zay ny dokotera na ny pompier na zay tonga teo olona tsy fantatra ary tsy fakahita amiko intsony satria vita ny mission de vie an'izy ireny de samy mandeha am'izay andehanany ihany fa tamin'iny fotoana iny fotsiny no nisehoany reny tamiko. De donc tafiditra tao anatin'ilay anala akashique de tadidiko daholo le chiffre de nivakiko le chiffre jerevako de tao anatin'ilay boky anao mantsy manana guide anao miditra anatin'ilay anala akashique de misy gardien lay boky. Tandremo sao de anohatrohatra zavatra fatany fa misy gardien lay boky. Arakaraky ny intention-nao no afahanao manokatra an'ilay boky. Raha ohatra anao ka hiditra any hamokatra an'ilay boky ka zavatra ratsy ny faniriana ataonao am'ilay boky dia banianao tsy anana lalany ahafantatra ny bokim-piainanao intsony mandrakizay. Raha ohatra anao ka hiditra any hamaky ny boky ny fiainan'olo-kafa nefa anao tsy nahazo consentement an'ilay olona, bani total anao tsy afaka mamaky an'izany bokim-piainanao zany intsony. Rehefa tonga any anao dia mitanina, metrahana fanontaniana anao hoe inona ny antodianao de inona mahatonga anao mamaky an'ilay boky de raha mifanaraka am'ilay valiteny le tokony ho izy le valiteny omenao de afaka mamaky an'ilay boky anao zany hoe lay fonao sy lay amour inconditionnel ao anatiny. Zany hoe ny intention-nao zany tena important be ahafahanao mamaky an'ilay boky. De rehefa tafiditra de nivakiana le boky de hitako tao anatin'ilay boky nazava tsara, tena mazava tsara ny famakiana izy. Misy boky be da be ao fa anao misafidy an'ilay boky tianao hovakiana hoe inona lay boky, inona ny olanao amin'ny fiainanao, resaka asa ve sa resaka fitiavana ve sa resaka zaza ve sa resaka inona de zay tianao ao. Dia rehefa tafiditra de mémoriseko le chiffre de reny no nijerevako tao dia lay fotoana nanaovako an'ilay accident sy lay fotoana anaovana an'ilay opération raha ampitso no nifafako satria manana anjara total anao anova ny fiainanao, anova ny futuranao. Manana capacité anao anova ny futuranao. Nofafako, nesoroko lay opération sy lay aretina lay nazo am'ilay tongotro. Nofafako ilay rahampitso tokony mbola hoany amin'ny hôpitaly. Vovakiko lay boky dia taverina aty amin'ny monde visuel sy monde terrestre rehefa vita lay méditation dia niantso dokotera satria mampanino alarme de tonga le dokotera en panique hoe naninona indray raha madio ty dia niteny hoe je ne suis pas malade
je suis en pleine forme. De il est temps analana an'ilay vy amin'ny tongotrako. Fa za tsy mandalo opération rapide. Na le zavatra voaka mivava mila fatarina tsara en temps présent daholo, fa tsy misy en temps futur. Tsy misy voloara ao anatiny ao fa temps présent zany hoe fa anananao rehetrarehetra. Lay vy amin'ny tongotrako mila esorina. Za mila mivoaka ny hôpitaly satria fa fotoana anaovako sport zao. Dia ohatrany hoe baiko nomenany amin'le subconscience n'ilay dokotera ilay zavatra, dia nisy dokotera médecin chef tampoka tao anatin'ny hôpitaly tao satria normalement zareo jouvable no fa nandalo fotsiny ohatran'izao le izy dia jerena aloha nandeha tany scanena aloha le tongotra hoe manao sy manao satria état critique be mihitsy le tongotrako. Tao amin'ny état critique hoe tena tsy maintsy mandalo opération dia asiana vy lay tendon, asiana vy zany mba hitazomana an'le rotule. Zay zany ny opération saika ho atao. De niditra natao radio de nijerena le tongotra fa de tena impeccable. Tsy nisy ninona hoe rotule nandehandeha hoe tendon tapaka zany. Fa nany dokotera gaga hoe c'est du jamais vu. Fa inona ny zavatra nisy? Omaly ty tongotra ty vao natao opération de tonga de naavancena rapide mihitsy le omaly ty tongotra ty vao natao radio de hita mihitsy hoe tena critique be mihitsy le izy de naavancena rapide lay opération. Efa ny androany lamina tsara le tongotra hoe tena tsisy ninona. De donc jerevana indroa mihitsy le izy. Jerevana tamin'ny radio de natao scanner indray de vita zay de bon. Vous avez rien donc vous pouvez sortir. De natao ny taratasy fivoahana de nivoaka. Vao tafavoaka de efa avy nanao sport io. Fa avy niazakazaka. Oui. Matetika za isan'andro miazakazaka manao sport de manana connexion amin'ny fiainako isan'andro dia manana connexion amin'ny nature, la terre, les arbres, les oiseaux, tout. Zany hoe zay zavatra ataoko isan'andro. Dia voilà, eto zao manao vidéo aminareo ty. Rapiditra tokony hanao opération. Raha tokony ho izy. Fo ny accident tamin'ny mardi. Ny tiako hiaviana amin'le izy. Partage tiako atao aminareo de zao. Isika dia zanahary ary manana capacité, manana puissance, afaka manipuler énergie, aptité be da be ao anatin'ity univers ity. Isika dia énergie, ny univers dia énergie, ary ny énergie maha énergie atsika plus ny énergie ny univers no ahafahantsika manova ny fiainantsika, ahafahantsika manao zavatra mahafinaritra be isan'andro. Manana lalana sika, manana droit sika manova ny fiainantsika. Raha ohatra ianao tsy mahita asa, raha ohatra ianao tsy manam-bola, raha ohatra ianao marary lava, afaka ovainao zany fiainanao zany. Ny énergie tompoko dia énergie mitovy no ifandray. Ny univers dia mamaly prière na hataka. Na inona angatanao dia avaliny anao zany. Saingy arakaraky ny fangatana ataonao no avaliny anao. Raha ohatra ianao mangataka hoe mila vola tompoko, anoloako, nitrosako, dia aza manana eritreritra hahazo vola. Fa nitrosanao hitombo. Satria inona ny antony? Misy mot anatin'izay. Mot hataka nataonao izay tsy tokony tonony vavanao. Faharoa, raha angataka anao, za
tsy tiako tsony no stressé, tsy tiako tsony no hoe anana olana ara-pitiavana. Dia nyvaliny ho azonao stress, fitsaliana ara-pitiavana. Misy mô tenenin'ny vavanao mifanaraka amin'ilay énergie ao anatiny univers ka nazahoanao valiny mitovy amin'ilay zavatra miteneninao. Mangataka kosa indray ianao, mahafinaritra anahy ny fiainako satria tiako ny vatako. Ary sambatra sanandro sanandro mahita ny vatako miaina amin'ny univers, mahita ny biby, maheno ny feon'ny biby, feona vorona, mahita ny ravina mihetsika. Sambatra dia ho tonga ao amin'ny fiainanao ny asam-barana satria ny zavatra tamin'ilay zavatra niteneninao mifanaraka amin'ilay énergie no resahinao, mahatonga ny zavatra tsara ho avy aminao. Inona ilay izy? Aza adino manome gratitude ho an'ny tenanao sy ho an'ny univers. Amin'ny manaraka azavaiko hoe inona ilay mô tokony ho tenenina, inona ilay mô tsy tokony ho tenenina, ary inona ny zavatra nahatonga n'ilay énergie n'ilay fangatahana teneniko teo hoe raha efa leo an'izao zavatra zao ka tsy tiako tsony. Azavaiko izay amin'ny manaraka. Fa mino fa nahafinaritra anareo fizarana teto. Hafa be mihitsy nyty vidéo tandroany ity satria zavatra niainako. Ka raha mahafinaritra anareo ilay izy dia hiditra lalindalina kokoa, tena lalindalina kokoa ao anatin'ny resaka spirituel tanteraka isika amin'ny manaraka. Saotranao ny anaraka hatramboalohany ka hatramin'ny farany.